Lalao baolina kitra izay ihany fa fedina ny tompon-dakan'ny Ligina Analamanga kosa indray izy ity izay niditra tamin'ny andro faharoa ny faninanana ny alakamisy teo tetsy amin'ny kianjan'ny Bevalala no nanatanterahana izany faninanana izany. Fiteny namana zakino amintsika ny vokadalao tamin'izay andro faharoa izay. Ny kianjan'ny Bevalala indray no nandray ny andro faharoan'ny fedinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany alakamisy teo raha ny kianjan'ny Carion no voalahatra hanaovana izany tany am-Piandohana. Lalao telo no natao tamin'io alakamisy io raha lalao roa kosa no tokony ho tanterahana ny andron'ny zoma. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia nisaraka ady sala ray noray ny ekipan'ny Fosa Junior Tana sy ny ekipan'ny Mivin FC. Ekipan'ny Fosa Junior Tana nanokatra nisa teo amin'ny fizara-potoana voalohany. Nanasala nisa tany amin'ny 10 minitra farany kosa ny Mivin FC. Narak'izay dia resy ny SJ Madaha tamin'ny nisa tokana raino ohatra ny ekipan'ny Disciple FC teo amin'ny lalao faharoa. Ary farany dia nisaraka ady sala samy tsy nisy ny tokony ekipan'ny SAD Masiny Knapsa Tana. Naina anarina ny isa telo very tamin'ny tsy fahatongavany teo amin'ny andro voalohany natao tany Abeto arak'izany ny ekipan'ny Knapsa Tana. Raha ny tokony izy moa dia mbola tokony isy lalao roa atao tafiditra amin'ny andro faharoa ny andron'ny zoma. Samy tokony hiatrika ny andro faharoa avokoa ny ekipan'ny Kospienina sy ny Kosfa. Noho ny zava-misy eto amin'ny firenena nefa dia konsigné any amin'ny toby misy azy avokoa ireo polisy-pirenena sy ny miaramila amilalao amin'ny Kospienina sy Kosfa. Voatery emitra amin'ny fotoana manaraka arak'izany ny fionana teo amin'ny Kospienina sy ny tana formation CFFA, eo ihany koa ny lalaon'ny Kosfa sy ny CFTFC. Taorinin'ny andro faharoa natao tany Bevalala iny dia hiato kely ny fifaninanana sokajy dia eto Analamanga noho ny fiatrehana ny fetin'ny Noely sy ny taom-baovao. Ny volana janoary indray arak'izany vao hiverina an-kianja ireo ekipa 14 mifaninana.